Karakory jiaby magnafo iny vaovaonareo salama tsara. Zay rehefa mandeha eny an-dalana eny am'izao de manontany mandeha resaka politika daholo ny resaka any de ahoana ty ina ty laha ty ahoana fahitana le politika aiza ho aiza zao no misy an'lahy de efa am'izao zao morsa de efa hoe zay lesy mpanangana de efa tonga de kopony rehetrarehetra hoe aiza misy azy mazava loatra hoe miaraka amin'ny candidat laharana fa 5 fa le miarabantsika rehetrarehetra manaraka ny fandaharana amin'ity Akon'I candidat laharana fa 5 ty amin'ity andro somary ohatry mangatsika ry zareo androany a tsy fantatra hoe maninona marina fanabe de androany mangatsika fa tsisy olan'izany a fa hoarahantsika hoe taizan'ny candidat de tany 10 pointy izy hoarahantsika ny sary izao de zao ary finaritra eo dahoary mpanangana fahatsim-pandrava isika fidio ny candidat laharana fa 5 stratégie ty stratégie manifesto avy reno manifesto ato anaty ty manifesto ty daholo any zavatra tadiavinareo amboaritsika indray ny lalana makaty 10 pointy ho averina fandrimpahalemana iantohana indray a fitsabonan'ny malagasy rehetra ampianarina any an-tsekoly daholo ny ankizy mena table asikitssolera ary ho ampitomona ny vola miditra amin'ny vahoaka malagasy amin'ny fananganana orinasa sy fanaovana évolution ny volantsika malagasy fa izao tena zava-dehibe tsy maintsy anangana asa me asa ho an'ny tanora malagasy rehetra sy ho an'ny vehivavy indrindrindrindra engany antsika diaby de tonga maro ifidy amin'ny le 7 novembre izay ary noho izy matoky anareo zay tompoko lasy tompoko vavy olo tsy mandenga anao monsieur Valomanana olo mafatoky anao a ary efa fantanay daholo ary hitanay zay namboarinao tamin'ny andro ranao nitondra teo tsara ny zavatra nataonao fa misy nanimba tao ambadika anefa tsikatsikivy amizay fa mbola averinay aminao ny fahefagna monsieur Valomanana tonga eto sawa faly tegna faly mitodika eto amin'ny monsieur le président tsika izy no fiditsika zany amin'ny 7 novembre ho avy zao ty le bulletin tokana misy numéro 25 de misy ny sarin'le lalana amboarina le mpanamboatra lalana de misy ny sarin'ny dada de manaraka le asitsika x azonareo ve zany fa alohany andrasana an'iny a tsy maintsy jerevana aloha fa misy signature ony ato ambadika tsy hoe ony fa asina signature ato amin'ny signature le délégué de rehefa vita zay a de avalina tsara mbola isy fanazavana ohatra zao de zao de atso lany dada tonga vary amin'ny fidiny vahoaka ny 10 pointy a
am'le sety mpanangana fa tsy mpandrava isika fidio ny kandida laharana fadimy amin'ny roapolo ya efa betsaka tokoa nareo no manontany eo amin'ny pageny facebook ny NBS hoe sao de efa tokony mba hampianarina amin'izay no mampiasa n'iny bulletin unique iny satria maro no mbola tsy mahay mampiasa azy ary misy ny olona vao zao vao hifidy ka tokony ho ampianarina ie voarainay tokoa reny antsonareo ireny a fa mbola ho jerevantsika eto mety eto any hampianatra anareo asa mety misy élément ampidiriko misy vidéo hampianatra anareo an'izany a mbola ho jerevantsika eo efa tsy maintsy ho alefo zay fa aza mana aza matahotra fa minofo fotsiny ihany hitako tsara misy le fiatsika tao hoe rehefa arotsaka de lany dada azalahy atokisako fa teo fotsiny tam'le namana andray fitenenana teo de hoe onytena izy hoe monsieur Ravalomanana ohatrany hoe za mihaino an'le izy ohatrany hoe hafahafa be satria fa zatra hoe na ny candidat Ravalomanana na dada na Ravalo na hoe président Ravalomanana fa le hoe monsieur Ravalomanana ohatrany hoe hafahafa be zany tsy haiko nareo na ahoana fa hainonareo azy fa zany resaka zany fa arahantsika zany a ny dian'ny candidat tany Manoro, Vatomandry, Brickaville, Anosbe, Anala ndao arahana sary mpanangana fa tsy mpandrava isika fidio ny kandida laharana fadimy amin'ny roapolo dimy amin'ny roapolo marika Ravalomanana dimy amin'ny roapolo marika Ravalomanana programme manifestant amboniny tanana teboka rody midina andalatra ny lalana fandripahalema sakafo sy fampianarana volo sy fiompiana fahasalamana jiro mazava teknôlôjia asa sy rano fisotro madio fialamboly fizahantany Ravalomanana marika ianany navitan'izany kanao ny safidy mahaiza mitadidy fisika efa leonina na kobaka mbava sy mangidy andao iaraka ifidy fizao tsy miala amin'ny dada ianao tsy miala amin'ny dada ny malagasy no mandidy fito novambra marika Ravalomanana mpanangana fa tsy mpandrava tsy maintsy ataony dada zany a sy amerenana indray a ny fandripahalemana aloha de ahoana navatsika fandripahalemana ho arovana ny olona sy ny fananana de ho arovana koa ny taniny satria ndraindray misy makakeriny fotsiny ny taniny io fa misotra amin'ny andreo alainy fotsiny de manaraka eno tsara tsy maintsy asina fanamboarana fanitsina ny fitsarana sangana fidio Ravalomanana dimy amin'ny roapolo lamako numéro alefa dada misy roa arivo a dada nanafona ny trosa Madagasikara hatram'izay 5 milliards de dollars zay ny trosa zay le fifampatokisana rehefa mipetraka ny fifampatokisana na inona tenentsika de manoro zareo fa izay koa nefa tsy maintsy misy discipline tsy maintsy mafetena tsara manana capacité d'absorption zany hoe manana fahalalana tsara anao l'izy tsy hoe mangataka de mangataka fe mangataka fa hainao ny zavatra angatahanao ary hitanao ny ampiasana azy niala tao niny ty izy voemara nandeha nakany Ambilibe
ainareo zany ariavady eto Madagasikara nijanona tao daraina de ozy le olona président ty lalany ty a tany Ambilobe efa itelo zay nanavana paozina première pierre tsy vita ihany zay mamahendra lahy mametraka première pierre mametraka première pierre mametraka tsy vita satria nahoana lycée ny mamahy any sasany misesa fotsiny fa mila tena mahay manetry tena hoe anompo vahoaka hiasa ho an'ny vahoaka ho an'ny vahoaka natao fa tsy hoe ho an'ny tenanao ao anatin'ny 10 taona anao fa milliardaire be manambola be tsy toko tsy finoana ao anatin'ny 7 taona vao mity tena tsy hita zay andrefesana azy zany ny zavatra misy am'izao fotoana zao mba alaivo sary an-tsaina inge ireo rembe entina navina campagne sianindreo apetrao mifantanina fa zany tsy te antany an'izany maninona no miteny an'izany ianareo eto satria matetika ny vahoaka malagasy de tompotrano ny ono satria am'izao tsika miresaky zao tena faible tena osa ny vahoaka malagasy noho ny fantrana menjady aminy de tsy afaka tsy samantany akorina kely ary de tia tsy maintsy amarinina tsara fa ny délégué de vote rehetrarehetra atsika tsy maintsy manasino eto aloha alohanavina an'izay satria nahoana sao de misy indray le bulletin efa précoché de asina zay efa azonareo tsara zany fa ilaina fampianarana be ny olona mpanangana fa tsy mpandrava isika fidio ny kandida laharana fa 5 eto dia averiko foana fa rehefa mijery ireo vidéo rentsika dia mahita ireo mitsenany candidat miaraka amin'ireny miofahofa tonga dia manome soratra hoe marque ravalomanana ireny tonga any koa ny candidat vao mahita an'ireny hoe ay nisy fiomanana ohatra zao nitsena anazy zany hoe hitantsika mihitsy le finiavana avany amin'ilay olona averiko foana tsy misy artiste ireny fihetsiketsehan'ireny fa ny candidat mihintsy no arahan'ny olona zao ndraitsika dia anaraka ny dian'ny candidat tany Manjakandriana araony sary zao dia zao mpanangana fa tsy mpandrava isika fidio ny kandida laharana fa 5 marca ravalomanana 5 marca ravalomanana programme manifesto amboniny tanana teboka ody midina andalatra fandrimpalema sakafo sy fampianarana volo sy fiompiana fahasalamana jiro mazava teknôlôjia asa sy rano fisotro madio fialamboly fizahantany ravalomanana marka ianany navitan'izany kanony safidy mahaiza mitadidy fisika efa leoninana kobaka mbava sy mangidy andao ialaka ifidy fizao tsy miala midada ianao tsy miala midada ny malagasy no mandidy 7 novambra marka ravalomanana miarabantsika rehetrarehetra eto Manjakandriana voalohateny de fampitsehivana resy lahatra itsika matotongeto lesy lahatra tsika midada amin'ny candidat laharana fa 5 satria efa hitatsika maso ary hotsahivantsika ny zava-bitany tamin'izy teo amin'ny fitondrana tamin'izy nitondra ny fitondrana nandritry ny 7 taona no navita fampandrosoana tena maharitra ary mbola hitatsika taratra ankehitriny am'izao anio izao fa maharitra sy mateza ny zavatra vita président maro izany sa tsy marina ka izao resy lahatra ihany koa tsika amin'ny mapy sy amin'ny manifesto satria ao anatin'ny mapy dia misy fitsinjovana manokana ny tanora sy ny vehivavy hidada candidat laharana fa 5 irery ihany no manana izay fandaharana asa hitsinjo manokana ny tanora amin'ny famezana asa ary indrindra hanampy atsika amin'ny fampianarana sahitsika mijoro amin'ny candidat fa 5 dia hidada izany fa izy irery ihany no tena manana foto-drafitrasa manana drafitrasa afaka mampandroso ny firenetsika ary indrindra isika tanora sy ny vehivavy aokotsika tsy ho voavidim-bola amin'ny fifidianana leadership nasakanana raha tsy voasakana fa afaka nitsambikina na afaka mivily lalana tsy maintsy ho amboarina daholo ny lalana aloha satria zay ny tena hitako tena potika tanteraka tsisy fanamboarana
mpanangana fa tsy mpandrava isika fidio ny kandida laharana fadimy amin'ny roapolo. Hitantsika amin'ireny mazava tsara mihitsy ny teny namana teo hoe efa nisy ny fampandrosoana teto Madagasikara fa za matsika efa mandeha ny andalana eny tsika ranga mahantra foana tsika ve ranga ohatra an'izao foana fa eo ilay hoe mety tsy matadidy tokoa ve fa efa nisy efa andalam-pandrosoana efa akaiky fandrosoana efa nandrositsika fa zany moa adiny olona foana indraindray fa iny efa izahana Patsahivina ary ampisin'ny fandarana ako ny kandida laharana fadimy amby roapolo izy ity izy io zany dia tanina foana efa betsaka eto aloha dia tsy hainy tsy hisaotra anareo amin'ilay fandefasanareo le dada challenge le vidéo le tononkalo le zavatra ohatran'izany satria efa feno izao ary efa mitandahatra mihitsy le izy fa tsy afaka hoe tena hivalapatra be amin'ireny tsika fa hoezahana alefa foana misy rehefa fa aza matahotra dia akoatran'izay afaka mandefa vidéo ihany koa nareo hoe inona ny antony anohananareo ny kandida laharana fadimy amby roapolo, inona ny zavatra tsaronareo tamin'izy fon'izy teo amin'ny fitondrana, hoe ohatra zao hoe kit scolaire, tsy haiko ny lalana, zany hoe nareo zany dia afaka miteny hoe manohana ny kandida laharana fadimy amby roapolo satria zao ohatra ny maly zao nisy olona nandefa vidéo nanazavany hoe zao ny antony anohanako ny kandida laharana fadimy amby roapolo fa ianareo koa dia omena sehatra ianareo zay le tenena foana hoe ataovy amin'ny finday le izy dia fa mety tsy mila zavatra hoe avolenta be, tsy mila hoe miantso mpanatotosa, tsy mila hoe satria eno ao anatin'le izy zao rehefa misy miteny hoe zay tsy afaka maky fa ohatrany hoe ratsy be le sary telefona ve ny akanay azy tsy misy olana mihitsy na ny kely ary fa ezahantsika fotsiny mba azava ny sary zany hoe raha mitoerana maizina ianao dia miezaka kely fotsiny ao mijery hoe aiza ny hazavana dia jerijereveo dia rehefa hitanareo hoe mazava dia ataovy afaka manentana nareo hoe tongava mifidy amin'ny fafitony volana novambra zao ny antony anohanako ny kandida laharana fadimy amby roapolo zay any am-ponareo alefaso fa izahay aty nefany dia tsy maintsy mbola mijery an'ireny vidéo alefanareo reny fa tsy hoe tonga dia ho alefanay fotsiny amin'izao koa izy fa tsy maintsy fakafakanay ihany le zavatra resahana dia azadiny miteny an'le laharana dimy amby roapolo zay koa aloha anankiray satria aotsika zao dia rehefa tsara le izy dia alefanay raha toa moa ka misy hoe tsy tomomba na le izy eo amin'ny lafiny teknika ohatra nisy ohatra hoe ratsy be le sary dia lazaina ihany nareo hoe afaka averina ve le izy fa misy sary somary maizina kely zany hoe hiezaka hiara-iasitsika ao anatin'le izy fa tsy hoe akory hoe alefanareo le izy dia hoe matahotra nareo hoe sao dia ratsy be satria nisy an'izay zao nandefa ny vidéo izy dia avy eo izy nanontany hoe tsy alefanareo ve le izy satria ratsy be le vidéo tsy fa misy fandamihana efa hoe ty alefa androany ty alefa rapitso ty alefa rafakapitso ao fa tsy hoe aza tezitezitra eo kory kony dia zao anaraka bonus kely tsy atantsika n'le ambiance tany Ikongo zany Ikongo zany tsy eritreretina hoe mafana le olona any fa tena mafana ary ny fomba fandraisan'ny kandida sy le ambiance be le rehefa mahita ny kandida izy le zavatra atolony andao arahana ny sary ane sao dia zao mpanangana fa tsy mpandrava isika fidio ny kandida laharana fadimy amby roapolo.
mpanangana fa tsy mpandrava isika fidio ny kandida laharana fadimy amin'ny roapolo hitantsika amin'ireny sary ireny fa nisaky ny faritra dia samy manana ny fomba fandraisana ny kandida laharana fadimy amin'ny roapolo zany hoe samy manana ny fihetsiketsehany izy hoe rehefa ry amin'ny faritra ohatran'izao dia ohatran'izao zany hoe reny tsy nomana fa tena hoe tonga ny kandida mahita an'ireny koa zao tsika be da be nareo ny resaka hoe le dada challenge ve ny anay ve mandeha sa tsy mandeha hoe ohatran'izao ho alefa le izy fa aza matao ohatranareo ary hitanareo tsy haiko nareo no manao ohatranahy fa za zao isan'andro dia efa ohatrany hoe ao an-trano dia efa alefa dada sady mahandro sakafo dia zany ny ao am-bavako dia tena tsy haiko nareo raha mba manao an'izany koa hoe dimy amby roapolo raha valomanana nisade fa tsara ireny hirahirao ataovy ohatr'izany fa tonga dia mampiely zavatra ireny satria ny olona manodidina maheno an'ireny tonga dia kaopy izy hoe mpanangany reto fa tsy mpandrava vao mandeha fotsiny anao na ohatra hoe za zao ohatra hoe le hira fanevy iny dia za manao sakafo manao ohatran'izany dia tonga dia kaopy zay maheno hoe zany mpanangany zany zay ny teneniko anareo hoe reny hira reny alefa dada zavatra ohatrany tsy voatery hoe alefanao mihitsy le hira fa mandehany fotsiny anao dia alefa dada dia efa tonga dia kaopy ny olona anisan'izay tonga dia rehefa mijerijery le olona rehefa manao an'izany hoe ahoana koa zany hira zany dia tonga dia atao hoe dimy amby roapolo le numéro tonga dia kaopy izy dia zao tsika anaraka dada challenge avy any aminareo arahoarany sary Atsika antoanana markaravaly manana izany atsika antoanana markaravaly manana fira le numéro dimy amby roapolo fira le numéro dimy amby roapolo nanamboatra lalana tantripalemana sakafo sy fampianarana volo sy fiompiana fahasalamana tsiro mazava teknôlôzy asasirano fisotro mady fialamboly fizantany ravaly manamarika ihany vitan'izany non safidy maaiza mitatidy fisika efa leonina kobaka ambava sy fangidy andao iaraka ifidy fa ianao tsy miala amin'ny dada ianao tsy miala amin'ny dada ny malagasy no mandidy fito novembra markaravaly manana mpanangana fa tsy mpandrava tsy mpandrava tena rodana mbola sangana fidio ravaly manana mpanangana fa tsy mpandrava tsy mpandrava tena rodana mbola sangana fidio ravaly manana ireneny izay matsangatsika te firenena tena janona kandiaraka iritsika we tiku i Madagasikara kasa iande miaradia ajakanusapa abi ravarumanana nitundatika kamandresi nuturumarika ale fadada ale fadada ale fadada ale fadada ale fadada ale fadada fidiudada 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 am 7 novembra atonalatasika dia manakarapan'ondry rehetra dia verifeony amin'ny roapoko tany anaranareo sao dia tsy ao akory dia fidy adatsika hitantsika amin'izany fa ain'zareo daholo le hira rehetra zay dia hoe fisaorana mitafotafo avy any aminareo amin'le fandraisana anjara dia hoezahanay alahatra dia alefa makany aminareo ihany reny tapitra ny fandarantsika amin'ny androany dia rapitso miverina eto indray efa misy dada challenge hafa fa aza matahotra nareo ho alefa eo rapitso zay zareo zarazarao ny zavatra ohatran'ireny fa itsika dia tena mandray anjara ngeza be mihitsy amin'ny fizarana tena hoe ny share anankiray partage anankiray fotsiny tena amitehanareo fa hitan'olona 5 enina 7 valo 9 dia raha ny olona ray manao partage anankiray dia misy ohatran'izay atrany noho izany aza eritreretintsika mihitsy hoe tsy misy dikany zavatra atao iny fa misy dikany iny asehoy ilay laharana 5 amby roapolo aza afenina le izy fa teneno satria inona ny antony teneniko anareo hoe inona ny antony satria tsika mpanangana
fa tsy mpandrava tsisy tokony hamenatra zany ao a zay zareo tapitra ny fandarantsika androany a raha pitso amin'ny verineto a miaraka amin'ny tiany candidat larana fa 5 tianareo na ny fitenenako an'le 5 ary zao efa siko kanto azonareo le izy laharana fa 5 zay a tapitra ny fandarantsika veloma zareo mijery vavao reva aveo a zay vao matory zay babay veloma alefa dada 5